ivavaksika feny fifalian'izay Jesosy amin'izao andro anio izay alahady farany amin'ity volana Martsa ity izay tsaronay ny fahasoavana omenao anay fanay mibebaka manantona anao fa namasono hitarindray mampianara ahatakarina ny amin'ny sitraponao dia aminaranao Jesosy Kristy no angatana zavavaka izany amen. Ho amintsika riavana amin'ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay novidiana riavana anio izay fotoana lehibe ankalazantsika n'Andriamanitra no tonjobily ny mpanompon'Andriamanitra razafiny arivo iantron'io ny aingotiana sy ny ankonany dia Isaia 5:7 ny andehan'ny 20 eny amin'ny fandarana misy antsika eo amin'ny takila voalohany izany. Isaia 5:7 ny andehan'ny 20 tapany farava ndere mba irantsika mamaky izany andehan'ny rehetra ny andehan'ny 20 izany sika fiangonana rehetra ny miara-maky izany Isaia 5:7 andehan'ny 20 amina raha ny tompo manao hoe izao no lazain'i Jehovah ny ray mason'i Israely dia ny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy ny anontanio aho ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ditiko ihany. Amen. Ilay teny farany io riavana no raisin'ny mpanompon'Andriamanitra ary zany no antsika rehetra ankehitriny manao hoe aminarany tompo ary ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho aditiko ihany. Efa nisy fotoana ve ianao tao am-ponao na tsy am-ponao ihany aza fa amin'ny fiainanao manokana milaza hoe aiza ianao Andriamanitra nahoana ny mangina ianao fa maninona ny tsy mamaly vavaka ianao sy ny fitomaniko ataoko ankehitriny nahoana to mangina tsy mamaly vavaka ianao Andriamanitra ary tsy izany ihany fa tena mitalao ianao nefa tokony tsisy valim-bavaka to mifanohitra amin'izay etretinao aza no mitranga. Tovy amin'izany riavana amin'ny fanontaniany reto vahoakan'Andriamanitra no n'Israely reto tany fahababona izany mitranga eto any fahababona izy ao anatin'izany fahababona izany no hitalaony amin'Andriamanitra angatahany izany hoe valim-bavaka na dia anatin'ny ranomasy tokoa azy fa zao ny tsarovy mandrakariva saingy ao anatin'ny fanginan'Andriamanitra dia miasa mandrakariva natao mangina azy to tsy mamaly vavaka Andriamanitra zao ny tsarovy miasa Andriamanitra ary efa miasa Andriamanitra dia zao mampiasa olona izy na maneho ny asa mahagaga fanambarana hanokatra lalina vaovao ary hanafaka indray azanona sehoetra zavatra tsy ampoziny tsy eritreretina mihitsy ny anehoan'Andriamanitra no ampiasain'Andriamanitra hanafaka ny olona tsy voafehitra amin'ny fomba fiasantsika riavana na nitantsika Andriamanitra fa Andriamanitra mahery izy afaka mampiasa zavatra rehetra izy na iza na izy na aiza na izy na roviana afaka maneho zany famonjena zany Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Azany indrindra no antso teo ambonantsika ao anatin'ny antsoina hoe voahevitra Fjkm hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo. Inona ary ny antson'ny tompo voalohany eto hoe antso voalohany ataon'ny tompo amintsika riavana izao Andriamanitra miantso atsika hanatanteraka ny fikasana. Andriamanitra miantso atsika hanatanteraka ny fikasana. Le teny hoe aminaran'ny tompony zanako sy asan'ny tanako dia aoka ditiko ihany. Zavatra mitranga hoe riavana araka ny voalaza teo dia zavatra tena tsy mieritreritra tsotra vahoakan'Andriamanitra satria ao anaty fahababona tanteraka ary totra memafy azy fa zao mitranga Andriamanitra manana fahefana amin'ny heriny rehetra na dia amin'ny olona tsy mino azy ary eto dia kirosy zany nampiasain'Andriamanitra ho fitaovana eo am-pelantanany hanao sitrapony hanatanteraka ny asany. Tena tsy mieritreritra mihitsy ny olona tsy mino zany nampiasain'Andriamanitra hanatanteraka ny fikasana. Izy Andriamanitra ny tompony tantara ka tsy misy afaka manohitra ny fikasany na iza na iza. Azany koa ianao misy fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirao ihany eo riavana asehon'Andriamanitra izany fa sady tompony tantara izy ny tompony fahefana ary tsy misy zavatra mitranga tsy ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra ny amin'ny fiandrian'Andriamanitra. Matoa ny zavatra anankiray velon'Andriamanitra hitranga misy sitrapon'Andriamanitra
eo ambany fahefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra aza miteny atao mangina ianao Andriamanitra tao tsy miasa akory ianao miasa Andriamanitra na dia atao mangina na tsy tamin'ny masonao azy na tsy tsapany tananao azy ny fitiavana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny taonantsika izany ry avy na ino fa na dia tsy mazava aza ny endriky ny fiainana hitondran'Andriamanitra anao dia Andriamanitra mbola mifehy zavatra rehetra ka azo itokisana tanteraka na tsy mazava aminao hoe makaiza ary aty manahoana ny fiafaran'ny fiainako manahoana ny fiafaran'ny fiangonana manahoana ny fiafaran'ny firenena azo itokiana ry Andriamanitra miasa azany ny fitiavana men'Andriamanitra antsika tsaroy avy kirosy ry aviny eto dia fanehoana melohan'i Jesosy Jesosy lay mpanjaka voatendry sy voaositra ho mpamonjy atsika ho mpamonjy zao tontolo izao azany indrindra ny kirosy mety voafaritra amin'ny toerana anankiray firenena anankiray fa Jesosy kosa dia ho an'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra zany ny famonjena zany ny fitiavana men'Andriamanitra atsika ny fikasana rehetra ry avy no amin'ity Isaia 1:7 ity dia maneho ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy izay mitondra famonjena sy fanavozana eo amin'ny fiainantsika azany ry avy no fitiavan'Andriamanitra anao tsy miankina amin'ny zavatra miseho tsy miankina natao izao tontolo izao fa izy Andriamanitra dia izao izy Jesosy ny mpandresy izao tontolo izao ary ampiasaintsika hanatanteraka ny famonjena ny anjaranao mamaly ny antson'i Jesosy inty aho irao aho aza ny zavatra hita amin'ny masonao aza zavatra misy ankehitriny no maritanao ny asan'Andriamanitra tsia miasa Andriamanitra ary maneho ny famonjeny mahagaga maneho ny famonjeny tsy ampozina eo amin'ny fiainanao ary zany ny antso ry havana miantso ny olona Andriamanitra mba hanompo azy amin'ny feny fahatokiana sy finoana satria izy Andriamanitra ny tompony ho avy aza matahotra tompony ho avinao Andriamanitra aza matahotra aza manahy azany ny teny Jesosy amin'ny mpianany ho an'izay manaraty azy aza manary fa izy ny tompony ho avy mety misy olona manao kajy misy olona manao hoe peu-carré na social mavatra zao no avin'izao zao ny tranga eto ara-tany ilaina ny siansy ilaina ny mianatra ilaina ny fahalalana fa ako fantatsika fa Andriamanitra ny tompony teny farany izy mifeny ho avy ary izy ny tompony fahefana ka aza matahotra aza manahy mifaliha amin'ny fanatenana men'ny tompo anao aza miafiafy ry amin'ny fanatanterahana niraka sy ny asa fanontonatoana anran'Andriamanitra anao hoe aza miafiafy misy fotoantsika miafiafy misy fotoana matahotra antso andrahan'ny tompo antsika aza miafiafy ianao satria na dia tsy ao anatiny hoe olona aza tsapana zavy ampiasain'Andriamanitra zao misy Andriamanitra ao anatin'ny olana tranao dia hoe mbola misy ve zao tompo misy olana ane zao hoe zao ny tsaro miasa Andriamanitra ninina verinao fa mitranga eo amin'ny fiainanao tsiraray avy mifaliha amin'ny fanantenany fa mitady olona tahaka izany Andriamanitra ankehitriny mba tsy olona miafiafy tsy olona matahotra tsy olona miforotra ho izy ny fiteniny tanoro izay fa ataon'Andriamanitra ianao mifaly amin'ny fanantenana aoko vonona isika ho fitaovana eo am-pialantanan'Andriamanitra na dia ho aza ny fahalemen'ny olona na ianao aza mety matsapa inona moa zay zany ho vitako ve zany ho tanterako ve zany fa aoko vonona ianao zavatra ilain'Andriamanitra anao dia zao vonona natanteraka ny asa ataon'Andriamanitra ianao ty lehilahy anankiray ty ry havana dia fano ny anarany raha tsy da misy anarana mitovy fa tantara mafinaritra le fano zao ny olan'ny fano Andriamanitra maninona kay za manao zavatra tsara ary tena manao zavatra tsara fa zavatra miseho dia zao zavatra ratsy mitranga zavatra ratsy miseho amin'ny fiainako na hoan'Andriamanitra miseho zany miezaka manao ny tsara ary nantoetrako na matao fahazavatra setriny dia zao zavatra ratsy nitako zavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainako zany atsaina ny ty mpanompon'Andriamanitra ty fa zao hoe rehefa nareny tenin'Andriamanitra izy nareo any Isaia 10:7 izy izay milaza hay Andriamanitra ny koa manao zavatra rehetra izy mampisy ny zavatra rehetra dia zao ny tsarony nanana fanantenana izy fa ain'Andriamanitra ny mampiasa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao ho amin'ny fikasana sy ny famonjena ain'Andriamanitra zany na izay verinao fa zavatra ratsy azy izay verinao fa tena zavatra fahoriana mafy azy ain'Andriamanitra mamadika an'izany ho amin'ny famonjena sy ny fikasana
nenjarinao manaiky mino an Jesosy ampiasain'i Jesosy antso faharoa lehibe miantso anao ny tompo hanao tanteraka amin'ny fikasany fa antso faharoa ry avy zao miantso anao Andriamanitra fa manokatra lalana vaovao izy miantso anao Andriamanitra fa manokatra lalana vaovao izy zanako sy asany tanako dia aoka ditiko ihany raha ny tena mitranga ry avana amin'io mamaky ny manontolontsika dia zao miady varotra mihitsy zanaka Israely nambaoka an'Andriamanitra arak'ilay teny fampidirana ataoko tena mpiandohany Andriamanitra ianao tsy meny vavaka ianao tsy mamaly vavaka tomany afa tsy mamaly ianao ary tsisy lalina azo ivoahana tsony ny fiteny malagasy tapidalaka le tsia Andriamanitra manokatra lalana vaovao sy fahazavana vaovao amin'ny fiainantsika Andriamanitra ry avana manokatra varavarana mihidy ary manome fahendrena tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra izany hidiny zao tontolo izao ny varavaranao fa Andriamanitra manokatra izany zay tsy miankina amin'ny fahendrenana fahalalao fa izy Andriamanitra manokatra izany ao amin'ny fiainantsika ary zany ny fifaliana zany ny fanantenamen'Andriamanitra antsika tsy avy amintsika izany fa avy amin'Andriamanitra ilay manambara ny tenany amin'ny fomba asam-pahitanana sy mahery zany nasehon'Andriamanitra tsy nofinofy fa tena Andriamanitra miasa izy ary asehoany mihitsy ny zany hitantsika fananana zany fahafahana sy fiainam-baovao zany ny mpanompon'Andriamanitra tsy misy mahasakana an'Andriamanitra ary avana izy manokatra vavady midy sy manazava ny maizina rehetra misy varavarana midy mitomany renenareo tanora mafany pasteur eto mambavaka re mba azo vizazy ao any andafy eto mambavaka mba hita asa eto mambavaka tahaka izao fa zao ry avako Andriamanitra manana fotoana tsy takatra ny sainao hanehoan'Andriamanitra fa ny varavarana mihidy rehetra sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao Jesosy no fahazavana antsika izy no manazava ny aizina eo amin'ny fiainantsika misy aizina tsy afantarinao tsony mazava sy ny tsy mazava ny marina sy ny tsy marina fa izy le zanak'Andriamanitra Jesosy mame famonjena ho anao Jesosy no manokatra ny lalan'ny famonjena izay nanafahan'Andriamanitra ny Israely na ny vahoakany zany koa nanafahan'Andriamanitra anao fa ny anjaranao dia mino ary mandray izany famonjeny men'Andriamanitra anao izany Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ny vavady tsy afaka hidiny ny aiziny izany na iza manana mpikasana ndeo hidina tsy efa miasa ny tompo tsy misy masaka an'izany ao fiainantsika ry havako antso hoe fampiarina ho antsika dia zao matoky an Jesosy fa mame vahaolana amin'ny sakana rehetra Jesosy lay Andriamanitra matoky azy mame vahaolana amin'ny sakana rehetra amin'ny fiainanao izy ary zay mahatonga azy milaza hoe zanako sy ny asany tanako aoka ditoko iatra aza malahelo hoe aza manahy fahatsoana teo aloha rehefa tena mibebaka ianao mamela heloka ny tompo ny anjarinao dia mibebaka mamela heloka ny tompo ao anatin'ny karemitsika aza malahelo aza manahy azy izany mamatotra amin'ny fiainanao fa mandrosoa miaraka amin'Andriamanitra izay manokatra lalina vaovao anao zany no fitiavana men'Andriamanitra anao manokatra lalina vaovao anao Jesosy ary tsy zany ampiary eo amin'ny fiainanao ampiary eo amin'ny fianakaviany ampiary eo amin'ny fiangonany ny finoana hoe Andriamanitra ny manokatra lalina sy mamany olana eo amin'ny fiainako ampiary zany Andriamanitra mamany ny olana manokatra lalina eo amin'ny fiainako renao zany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra mianao finoana sy ny fankataovany zany fitoana vavolombelona ny toan'ity mpanompon'Andriamanitra antsoina hoe miora nangataka asa tamin'ny orinasa lehibe izy tena nangataka asa resaka tamin'i Jesosy meo asa fa ilaiko zany fa sahirana mafy ny fiainana dia nangataka azy tamin'ny orinasa lehibe izy fa zao tranga nilavina daholo ny fangatana nataony tena nilavina tsy nahita izy fa rehefa namaky zao soratra masony zao izy dia nafantatra hoe misy antony avokoa ny varavarana mihidy ataon'Andriamanitra misy antony avokoa fa manana fotoan'Andriamanitra ary manana fomba ny Andriamanitra hanokatra varavarana ao tsy nahita azy izy laviny orinasa lehibe fa nagagy tateo aoriana no men'Andriamanitra azy ary na hisaotra n'Andriamanitra fa misy lalana sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao
ny njaranao e matokiny izany hoe manokatra lalina vaovao ho anao ny tompo eo amin'ny fiainanao. Ry havana, inona ndray ny antso fahatelo omeny Jesosy anao? Antso voalohany, antsony ianao hantanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Antsony ianao fa manokatra lalina vaovao anao Andriamanitra. Fa ny fahatelo, antson'Andriamanitra ianao fa izy ny tompo sy mpamonjy. Zanako sy antanako dia aoka ditiko ihany. Tena mirery Andriamanitra, zanako io, aio. Ary ndikany hoe tanako dia zao, tena Andriamanitra miasa e. Ary ny tanan'Andriamanitra milaza ny fahefany, milaza ny fitiavana. Asehon'Andriamanitra zany, aoka ditiko ihany, dikan'izany zary mahafantatra ny ataoko e. Fantatro ny ataoko Andriamanitra, zany ny hevitro io avy. Tsy nareo olombelona mihitsy ny baiko ahy. Tsy nareo olombelona mihitsy ny lazana hoe zao ny zavatra mitranga. Fa zao, izan'Andriamanitra no mahafantatra ny zavatra rehetra, ary zany hitondra ho amin'ny famonjena izay hitarihan'ny tompony ny fiainan'ireo vahoakan'ireo. Zany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary zany indrindra ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony, ary antso izay mahatonga hanana fanantenana eo amin'ny fiainan'ny mpanompony. Izy Andriamanitra nanao antsika, ary ny anjarantsika zao manetry tena sy matahotra azy. Da mamaky tsika ny eo aloha dia zao, ozy Andriamanitra, ny tany manga ve laza azy hoe ahoana kaina naovanao mahatsy mpanefy tamin'ny manga. Ary zany koa ny antsony tompo, mila manana fanetretentsika fa izy reny tompo sy Andriamanitra e. Tsy isika manontany fa izy manontany antsika. Fantatra Andriamanitra ny mahasoa anao, tsy azony olombelona taony maneryn'Andriamanitra. Tandremo fa zany amin'izao tontolo zao, na ny fivavahana hitantsika rehetra, terenay Andriamanitra dia mamaly vava, terenay Andriamanitra dia hanao an'izao. Ary zany ny boky Apokalipsy teo le misy an'ilay hoe lazaina ny Efesosy, tandremo miara tamin'ny fitiavana voalohany ianao, verena. Ary nesana dia zao tazomy ny orena ny finamarina. Misy milaza ny teny hoe apôstôly ka tsisy fampandainga. Dikan'izay dia milaza hoe izay ny apôstôly kanefa ny toetra, ny fiainany, fanao, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny dika le teny hoe Nikolaita teo dia milaza hoe laosy ny dikany hoe lahita dia hoe fahefan'ny vahoaka, manapaka ny vahoaka, tandremo misy fahamarinany amin'ny epahany mba tsy lazara hoe tsy voatery marina ary mety tsy marina mihitsy ny azy. Ny hoe zay ataon'ny vahoaka dia mety. Jerentsika fa ao anatiny hanomboka herinandro masontsika, mahita tsara ny fihetsiky ny olona, miaraka amin'i Jesosy, fahaly miaraka amin'i Jesosy, voko sakafo, voko mofo. Fa vetivety olona tonga dia mitsimbatika tahaka, makahala an'i Jesosy, manenjika an'i Jesosy. Ahitsy zany ry havana, ary zany indrindra hoe tsy anjaranao reny manery. Ekeo ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitondrandriamanitra zany ny tsara indrindra. Tsy isika mitantina ny zavatra mitranga, fa izy ilay Andriamanitra raintsika ny mahafantatra ny zavatra feno ary fiafarana ny fiainantsika. Tsy ny anio ihany mitondran'Andriamanitra anao, fa nanoavinao azy efa ampelantanan'Andriamanitra, ary ny teny zavatra hoavinao antanio ahy eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao, fa tsy zao tontolo zao akory. Tandremo hoe mety mirery eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny lalan'ny mety tsy rerena fa mety mametsiny an'Andriamanitra, amin'ny lalan'ny fitarainana, amin'ny lalan'ny fanakanana ihany koa azy. Mety ianao mihitsy ny anakinan'Andriamanitra, tsy mety Jesosy anao taonao. Fa maninona? Fa zany indrindra amin'ny lesona omeny tompo antsika ry havana. Kristy ilay zanak'Andriamanitra, amin'ny lalan'i Jesosy ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra. Azany fitiavan'Andriamanitra antsika, tsy azony zanaka atao hoe ny manohitra an'Andriamanitra ray. Mety misy mifanao ny tanora, mety manohatra ny dada sy neny, mba miteny ianao aza manao zao naraka izy dadanay sy nenay ary tsy mitenynay ko ianao koa nitenanao eo. Zany mifanao ny tanora. Fa zao ampianarantsika ny nafanany fankatoavana, ary ao amin'i Jesosy dia ambarin'Andriamanitra amintsika amin'ny fikasany masina, aoka hiaina amin'ny fanetretena sy ny njaranao hoe maneke amin'ny fanetretena sy fitiavan'Andriamanitra. Tsaroanareo ny raha fanampiny faharoa amin'ny telopolo, ohatra antsika ny rato, mpanao tononkalo, zanaka pasteur, kristianina mafanafora antsika, fa ino ny valiteny nataony tao anatiny ataonao hoe finoana sy fanaraha azavela lala tompo, azavela nefy ahe, azavela ndrefy ahe, fa ampiany fitiavanao Andriamanitra.
fitiavana mahagaga aneonao nyvoninahitra ao amin'ny fiainana. Ry havana, Jesosy re ny modely amin'ny fankataovan'Andriamanitra na amin'ny fiteny manao hoe tsy ny sitrapoko ny natao fa ny anao. Azaniko natao be ambavanao manakariva. Mety mafy aminao, mety tsy mazava aminao vetivety ny fitondran'Andriamanitra anao. Fa ny zaranao dia milaza hoe tsy ny sitrapoko ny natao fa ny anao Andriamanitra eo. Na tsy fantatro azy, na tsy hitako vetivety aza mivalimbava, manaika Tompo ny amin'izay fitondranao ahy. Ry avy milalao ny Tompo inona ny antso eo amin'ny fiainantsika. Antso voalohany dia izao, misaora amin'ny zavatra rehetra esory ao anatinao, mialary amin'ny fitarainany sy ny fanoherany rehefa tsy takatsika ny asan'Andriamanitra. Mety tsy takatry ny sainao no fitondran'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza te mitaraina re, aza te manohitra an'Andriamanitra re amin'ny fomba fihetsika ao hoe ka ilaza hoe za Jesosy tsy hivavaka intsony aloha, za Jesosy emotra, za Jesosy anao an'izao tsy aho. Aza manao an'izany misaora amin'ny zavatra rehetra. Aoko zanaka mankatoena tren'Andriamanitra sika, ary efa eo anatren'Andriamanitra dia manana finoana sy fanantenana, fa fantatr'Andriamanitra tsara indrindra ho anao. Ny anjaranao dia mankatoa, fantany ny tsara indrindra, fa anjaranao dia mihitsy mankatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Ny asantsika ry havana amin'ny fiainana sy amin'ny fanontona dia izao, anao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny antsika velively akory. Angatao ny Tompo isanandro, ampiasao atompo arak'izay sitraponao, fa zany ilay. Ampiasao ana dia marary amiko azy, ary tsy fantatro azy ny fitondranao, na mety mafy azy ny teninao, manaika Tompo. Tsaroana ry havana, mpanompon'Andriamanitra mitory teny tahaka izao, piligrama mety fantatrareo evangelista lehibe anankiray. Tena mitory teny izy, ary mitory teny amin'ny fibebahana, ny fahotana, ny fitsaran'Andriamanitra. Dia nisy olona nanantona fa tateo reny, pastero, atovy malefadefaka kokoa ny fampianaranao momba ny fahotana sy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa zao omena vola be enao hanaovanao zao fitoriana filazantsara zao. Ataovy malefadefaka azo atao mafy loatra ny filazanao momba ny fahotana sy ny fitsaran'Andriamanitra, fa omena vola be enao. Dia hoy piligrama evangelista lehibe, tsy maintsy manambara ny sitrapon'Andriamanitra, na tsy hanana vola azy azy toroko ny filazantsara, zany ho iraka mpanaovon'Andriamanitra tanterahako zany. Aza takalo areny zay vetivety, ny tompontsoa mandrakizay omen'Andriamanitra anao, fa ifikiro ny tompo eo amin'ny fiainanao. Ampy antsika Jesosy aza manahy eo amin'ny fiainanao, fa zany etsy ny tompo anao. Ry havana, tsarotsika ny mpanompon'Andriamanitra, raha zafy ny rivo iantso ny ony haingo tiana. Mety mieritreritra angamby ianao sy ny ankonanao hoe za ve dia ampiasain'Andriamanitra, za ve dia antsoin'Andriamanitra, inona moa zay za? Za olona tsy manana lanja koa fomba fitendina. Ordada ozy le zanaka itsy tanora itsy any, io ty influenceur, olona tena raha vao mandefa zao dia olona zao mijery ny Facebook nohatr'izao manaraka ny fandara. Dia mieritreritra angamby ianao hoe za ve dia ampiasain'Andriamanitra, ary za ve dia havita zavatra lehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra? Tsia, vidin'Andriamanitra ianao, natsoin'Andriamanitra ianao amin'izany asa fanaovangajety izany eo amin'ny fiangonana, ka nataon'Andriamanitra hisy akony maro. Raha mandeha ianao anay rehefa manao tourné dia mijery ny tranona toerana fiangonana, reo ninity sy ny gazety fiangonana miely fa kiny ny olona fandrotehana azy, satria nahoana milaza ny fikasam-pamonjena nataon'Andriamanitra zany. Tsy madamy anitra ihany ry havako, ianao izay miainao ankehitriny, aza maneritreritry za ve dia manan-danja, za ve dia misy akony lehibe ao firenena zao tontolo zao? Tsia, vidin'Andriamanitra ianao, hanina tokoa ary hanina anjara lehibe hitondra famonjena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anjaranao ary araka ny afatra nomeny soratra masina tao amin'ny apokalipsy dia zao, miverena amin'ny fitiavanao voalohany, tsy atso ny tompo ianao, aza atao fombafomba ivelany ny fanarahanao an' Jesosy, fa tena atao fifikirana mafy anaraka an' Jesosy mandro ampiavana. Antso teny lehibe meny Jesosy anao ry havana, atsoin'Andriamanitra ianao hanatanteraka ny fikasany. Dia ho ny valiteny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe inty aho
irawa atson'andriamanitra ianao fa manokatra lalana vaovao ny fiainanao Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay milaza hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana atsony Jesosy ianao fa izy ny tompo sy mpamonjy dia ho mpanompon'Andriamanitra hoe tompoko sy Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavana amen.